sy reo fondation tsy izahay zao no namorona an'io taxe io fa zavatra fefa nisy tamin'ny régime teo aloha izany zavatra zany ary miezaka izahay mamboatra anio ao anatin'ny loi de finance izay isina fanitsina izay atao ka le izy zany tompona ndraikitra feno koa zany io assemblée nationale io satria tamin'izay fotoana zay efa mifilo vaovao any assemblée nationale nitarika ny fivorina tao amin'ny lapany antemera pirenena. Betsaka amin'ireo etra napetraka ny fitondrana teo aloha no nizahana ny adina tamin'izany fotoana izany hoy ny filohan'ny antenimera-pirenena sy teny Randriana Solonyaiko androany. Zavatra tiako ambarantsika vahoaka malagasy manana archive nareo anatin'izay zavatra izay fa nisy taxe BDB izay nataon'ny fitondrana teo aloha izay nazahanay no niady raha azoko atao hoe niady rery zay tamin'izany andro zany raha tsy teny fotsiny aho resaka batery, resaka gaz, resaka tracteur, lohan'ny tracteur dia anatin'izay koa resaka hetra amin'ny TVM ity. Mbola mijery an'ireo hetra mampavesatra ny fampandrosoana ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao hoy ihany sy teny Randriana Solonyaiko. Ary izahay amin'izao fotoana izao miezaka solombavam-bahoaka miezaka mijery an'ireo zavatra na hetra izay hita fa mampahomby mampavesatra na resaka développement eto a Madagasikara. Tsy horery any le taxe tsy ary tonga antsika ho be resaka isan'andro anaty fa maro taxe zay hitanay na hetra zay hitanay mbola tsy zakany vahoaka malagasy ao anatin'izay zavatra zay. Tsy tokony ho terena andohetra mialohan'ny fotoana tokony hakana izany araka izany ny olona ho hiatrany ny filohan'ny antenimera-pirenena. Zavatra tokony hatsaraina aloha raha resaka an'io dia fanatsarana ny fanatsarana ny asa ataon'ny mpitandro filaminana ohatra fanatsarana ohatra zao casque ny olona mitondra moto hampilamina ny resaka filaminana eto fa tsy terena le olona handro taxe mialohan'le fotoana zany. Efa nisy tamin'ny fitondrana teo aloha araka izany io hetra io fa tsy ny fanavozana no namorona azy hoy sy teny Randriana Solonyaiko. Tsy reo fondation tsy izahay zao no namorona an'io taxe io fa zavatra fefa nisy tamin'ny régime teo aloha izany zavatra zany ary miezaka izahay mamboatra anio ao anatin'ny loi de finance izay isina fanitsina izay atao amin'ny tivolana. Ao anatin'ny fivoriana ara-potoana andanina io volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana sy mpantsiny moa nisy solombavam-bahoaka amin'izao. Pirany izy io dia ny gouvernement Saint Christian no namolavolan'le izy fa nampandany azy tao amin'ny antenimera-pirenena dia ny gouvernement Eritsalama Rajonarivelo. Zay aloha zany tokony hazava tsara zay zavatra zay hoe raha tadiditsika tsara vao nipetraka zany ministra vaovao ny équipe ministère vaovao dia hoe continuité de l'état izy tonga dia lalina mpimaso tao amin'ny assemblée ny loi de finance initiale 2026 zany hoe tompona andraikitra feno zany ao anatin'io ny fanjakana fanavozana ka le izy zany tompona andraikitra feno koa zany io assemblée nationale io satria tamin'izay fotoana zay efa mifilo vaovao any assemblée nationale nitarika ny fivorina tao amin'ny lapany antemera pirenena. Ny ainga amin'ny hetra alaina amin'ny fandotoana tontolo iainana avy amin'ireo fiara entimilina no nametrahana an'io hetra io raha ny votoatiny hoy ny mpahay Karina Serge Zavimaholo. Ny fanovana ve? Isika rehetra no antony. Manana toe-tsaina miabo ary. Atombohy aminao ary aloha ny fanovana Be azo ny ankohonana. Aitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarinana. Sara vaovao matetika eto ny ekipa ihany koa moa zany dia hiezaka ame vaovao tselatra manodidina ny mondial ity ao anatin'ireo fandarana sy karazam-pandarana maro samihafa eto amin'ny Top Radio.
zay le feokiry zay ny isan'ny mbola mahabe resaka loatra tani de mikasika an'le TVM ty ndray tsy le tsy télévision malagasy ty fa le le aba alaina amin'ny reo fiara tous mille io zany tsy fiara rery tsy fiara kodia fa misy sambo ny roplanina ny drone moa fa be resaka de fa tsika koa moa zany re mety herinandro tapabolony eo fotsiny wawawa am'ty zavatra ty de aveo izy mandeha ihany voatel de inona le olana de efa manino zany zao vao resahana tsy ampany serasera ka lizy nefa fa lany tao anaty tetibolam-panjakana atao 420 de efa miresaka tetibolam-panjakana ianao zany de izany namolavola io de ny gouvernement zany mamolavola da rehefa miresaka tetibolam-panjakana 420 de tamin'ny 520 zany nefa mivolavolaina de rehefa mivolavolaina tany amin'ny taona 520 de tamin'ny fanjakana fitantanan'ny Andry Rajoelina zany sy ny gouvernement Tsay Christian no niketrika sy namolavola ny fisiny ty aba ity de tao io satria moa zany maro anisany solombavomboaka Irmala de faton'ny fanaonjareo mazatra ohatrany hoe le ohatran'ireny hoe manao soni taratasy fotsy hoe io de alefa de vita nga de maharitra ela loatra ny fandinena zany na de tonga ary le gouvernement tamin'izao fotoana tamin'ny herin'ny teo gouvernement Eritsalama tao anatiny de tsy de nanana fotoana loatra amin'ny hoe nikitihana itsony ny resaka tetibolam-panjakana satria fotoana nandeha efa mbivitra de mbivitra tao anatin'ny fotoam-pivorena faharoa ny anteny meram-pirenena mbola tao anatin'le ataontsika hoe samontamota be tao anatin'le tolom-bahoaka de lany zany le izy de lany to le LFI le hoe lalàna mifehny fitantanam-bolam-panjakana fototra zany de ratsorona le zany de hoe io de tamin'ny fitonana Rajoelina no efa niketrehana sy namolavolan'le izy de asa misy ifandraisana am'le voalaza fa merimberiny le anankiray le mpiantso eto amintsika hoe nikely eo ampelantananao ary alaina aminao de eo zany le izy de sa menomenona daholo fa hoane zay ve zany de tsy manana mihitsy fa de ohatran'izay foana mivolosana am'ty zavatra ty de mezaka mitondra fanazavana moa zany ny tompona andraikitra eo anivon'ny tsy maintsy tenenina le teny gasiny le izy hoe fitaly havana kapobeany momba ny etra direction générale des impôts zany nitondra fanazavana mikasika an'le izy hoe ny antonatiny io nge tsy de hoe zava-bovony le izy na hoe zao na zao fa zavatra efa nisy tao io fa de ho ampiarina ka ny zavatra moa rehefa hoe ho ampiarina zay ry tany de efa mandeha zany mandeha zany mandeha ao anatin'ity zavatra ty fa mety hoe mifehim-potoana sisa de lo enona le fanazavan'le Ramsia tompony andraikitra eo anivon'ny etra mandina ty zavatra TVM io moa zany de noho ny fiarovana na ny fiarovana ny tontolo iainana zay amin'ny ankapobeny no antony nampidirana an'io ataontsika hoe TVM io zany hoe ny ataontsika hoe ny principe arahana zany de hoe zay mandoto de mandoa zany hoe le principe pollueur payeur zay amin'ny eo amin'ny fandoavana n'le haba indray le TVM dia afaka mandoa ny haba TVM io tsika any amin'ny ivoketra manerana ny nosy sy manavanana atsika ary voalaza araka le filazana dia 10 jolay 2024 ny faran'ny fandoavana fa araka ny faneho-kevitra sy ny fangatahan'ny be sy ny maro dia azo eritreretina ny fanitarana an'io andro fandoava-ketra farany io hatramin'ny faran'ny taona 2024 ny anton'antonana nampidirana TVM io moa zany dia noho ny fiarovana na ny fiarovana ny tontolo iainana zay amin'ny ankapobeny no antony nampidirana an'io ataontsika hoe TVM io zany hoe ny ataontsika hoe ny principe arahana zany de hoe zay mandoto de mandoa zany hoe le principe pollueur payeur zay amin'ny eo amin'ny fandoavana n'le haba indray le TVM dia afaka mandoa ny haba TVM io tsika any amin'ny ivoketra manerana ny nosy sy manavanana atsika ary voalaza araka le filazana dia 10 jolay 2024 ny faran'ny fandoavana fa araka ny
faneho-kevitra sy ny fangatahany be sy ny maro a dia azo eritreretina ny fanitarana an'io andro fandoava-ketra farany io hatramin'ny farany taona 2024. Zay zany le izy, zay zany nindresaka iny raha meno tsara ny fanazavan'ilay tompon'andraikitra eo anivon'ny fitalehavana akapobean'ny etra zany Dania, tsy hoe foana na tsy ho aloha na ho ahemotra fa mifepotona andoavana n'le aba no afaka azo eritreretina izy teniny hitarina hatramin'ny farany taona raha ohatra ka tokony amin'ny 20 ty volana ty volana ho avy io zany volana Jolay no fepotona farany tokony andoavana an'io TVM io. De nanazava moa zany misy an'le hoe ny fotokevitra akapobeany namaritana an'io zany de hoe zay mandoto dia manefa manefa de ohatrany zavatra efa hita sy iainana ihany izy io hoe ny anivon'ny fiarahamonina io Dania amin'ny lafiny ray misy soratra ndrindrindry Thierry zany tambo de hoe zay tratra inona le fiteny an'lisy riantsa zay tratra amin'ny pays eto de mandodina ohatriny Dimerivo Royal tegny cadeau darko moa zany zay zany ohatrany efa hita ihany l'izy fa ohatrany comme ça fotsiny zany de ohatran'izay koa zay bebe am'le any am'tatatra hoe zay tratra manary maloto eto de misy vonodina de ohatrany tsy de mifanalavitra am'izay ihany ty amin'ny lafiny anankiray ndao aloha tsika anaraka dokam-barotra de miverina eny ary miketo le fotoana mafanao mandray anjara ihany koa miaraka aminay zara vaovao ianao hitondra fanamariana ianao tony mazatra ihany koa de fotoana zany zao TVM moa zany zao le resahana teo de io zany hoe lalàna le izy lalàna mifeny tetim-bolam-panjakana taona 2024 io de misy ny teny famerimberiny zaro mpahay lalàna zay hoe Duralex Sedlex de ho amin'ny teny frantsay de hoe la loi est dure mais c'est la loi de zay zany hoe lalàna de lalàna de samy manana ny fomba nandraisany an'io zany mikasika an'lizy fa de io moa ny lalàna dia olom-bofidy no mandany azy ny olom-bofidy mandany azy de mandrafitra ny androm-panjakana io androm-panjakana voatondro mandany lalàna io de ny anteny miram-pirenena ny mandrafitra ny anteny miram-pirenena de solon-tenam-bahoaka solon-tenam-bahoaka amin'iny na amin'ny alalan'ny fifidiana de mifepotona iasany 5 taona zay raha ny eto Madagasikara de zay zany l'izy ndoza tsy izy aloha de rabatoko salama ny vahoaka-pieny rehetra ny teknisiana ihany koa ny ambany voalohany de tsaka taxe zao alaina daholo ny taxe zao rehetra hoe nakaiza le izy hitamberina izy zany tsika indrindra fa hoan'ny mpanjany fiara sy ny tsoky lazaina fa mantoky manandoa nakaiza zao volan'ny nalaina tamin'ny fiaran'ny lasantsy nakay hoe fera tsy hoe sairana n'inona izy potedoina to Madagasikara isy zavatra miangana zany aminatin'le firenena nefa ny olona laingosana araka miteny hoe zay nalaingosana foana nefa de vola tsika hoe nakaiza izy zany le firenena manao zavatra meteny hoe anoterina alika amin'ny andro ririna izy nefa tsy misy nefa ny tsisy ny vototra tena zay zany le fitondrana misy zany tsy hoe solona taxe amin'ny any amin'ny banque le 20% le solo any solo nefa raha ty amin'le vahoaka zany tirena foana ratsika manina ny tena antony zay zany tena anankiray misy raha le taxe de raha io zany atao ampiarina nefa ary bebe tsy maintsy menimena maromaro le mamenimena mihitsy tro loatra le izy tsy mba hoe vola kely ronjato na efadato na ary vola be no alaina amin'le taxe zay zany no anatin'izay resako maloka de resaka faharoty hoe resaka le fanavozana le amin'ny fifidiana amin'ny concertation tena tsika hoe ahoana ny tena inona ny tena marina raha zao de tena marina angamba ny olona rehefa reraka fahatelo resaka le assemblée nationale fanina sy ny vefany fanitako oatra amin'ny dakan'olona ana izy fitenena ny hafa antenenindray hafa antenenindray sy zavatra fanitsy zany na aminatin'ny zareo amin'ny edinao tena dito ndao
izy moa amin'ny lafiny anankiray ny lalàna aloha zany tsy fampiarana ny lalàna na tsy fanajana ny lalàna dia mahavoasazy teoria zany any ampianarana fa tsy hoe kory zany no misitony eto faharoa tsy fahita eran'izao tontolo zao kosa aloha hoe zay mampiasa lalana dia tokony mandray anjara amin'ny fikojakijana ny lalana dia efa misy miteny hoe efa mandray anjara kosa zay raha ngaty amin'ny TUPP dia vola arotsaka ao anatin'ny fond routier dia inona ihany ty mbola zao ty fa raha mijery ny zavatra misy any amin'ny firenena hafa ary angena hoe vao manana fahita lavitra ianao dia efa mandoa vola amin'ny fanjakana koa manakory salame manao eny inona izy teo ohatra ny tena inona le tokony zany ohatrany ratsiratsy kely le fifandraisana fa sady mandeha akaikaiky ny radio nga mianao miteny dia lasa manao an'le fialarsena andao aloha raisina anao miarabatompo alo manao ane miarabanareo dia miarabantegna voalohany aloha nanatrika an'ilay journée internationale ny artisanat iny tena mahay zavatra rangaha le malagasy tena mahay zavatra tompoko mpanao asa tanana malagasy tena mahay dia za mangataka ny fanjakana mihitsiny aza manondrana akora matière première any ivelany nareo ampiasain'ireo mpanao asa tanana malagasy ireo fa alao ahodiny ho vita produit fini izy dia hitadiavo lalam-barotra any ivelany any fa tena mahay ary za mangataka ny fanjakana hoe raharao sy atsaharo koa le fanafarana karazana asa tanana indrindra le vita sinoa zavatra arenana de sinoa le misy manao hoe inona reny happy birthday fa vitany malagasy reny tena mahay ny mpanao asa tanana malagasy ary za miantso atsika malagasy hoe andao anjifa ny vitany malagasy ny teny ny filoha amin'ny 26 juin de fitafy malagasy no anaovana dia miantso anareo mpanao asa tanana zany nareo mpanjaitra manaovy nareo fa za mino fa be dia be ny vidy any aminareo tena mahay ny mpanao asa tanana malagasy zay ny amin'iny mikasika an'le TVM inona moa le dikany fa lasa hoe TVM dany TVM le zabalo sy mpanany ihany zaho aloha le tsy makovainky rahana mihitsy le fanazavany le TGI iny hoe fiarovana ny tontolo iainana tsy maharesy lahatra na tompoko zany fa raha fiarovana ny tontolo iainana dia ho taxena daholo koa zany ny any amin'ny tambanivohitra izy mandoa tontolo iainana any ambanivohitra any nge mpandoro tanety hoe dia araky nareo ve io marina fa mandoa tontolo iainana ny carburant sy ny namany fa raha te hanadio ny tontolo iainana eto taninareo fotsiny dia za miantso ny ministère ny environnement asa mamboly azo any akazobe any nareo fa tonga fotoana fambolekazo feno azo daholo sy narabe to taninarivo fa mandana avy eo midigy ianao ziskany amin'ny lalana ny digy iny tsy mahita azo maniry amin'inao ny tanàna taninarivo zara fa misy azo anankiroa tsy misy azo maniry eto mba mitangorongorona akoatran'ny riambojatovo dia any ismpianarana tsy mba zaza fa maninona raha asivo mamboly azo isaky ny tokantrano any dia sy narabe rehetrarehetra asivo azo maniry daholo ny azo io nge ny tena mimpanadio tontolo iainana nge ny azo fa itsika tsy mamboliko dia ho taxena daholo ve zany ny fiaran'olona dia mba ahoana dia ozy nareo zay mampiasa lalana koa tokony taxena amin'ny fanamboaran-dalana dia mampiasa lalana daholo tompon'olona rehetrarehetra tamin'ny sarety tanana amin'ny taritin'omby tsy fantatro ntsony mampiasa lalana ny mpivarotra mampiasa lalana dia hoana andao taxena daholo koa ary zay nge le manahirana eto samy mampiasa an'io lalana io ary mananjo mampiasa any daholo dia maninona fiara ihany zay mahatonga ana miteny hoe ovay mihitsy koa le code de la route sy ny lalana fifamoivoizana io fa maninona tomobile ihany takina assurance sy takina permis fa taki permis daholo zay mandeha iny amin'ny arabe iny daholo zay mitarika zavatra amin'iny zao ange hatramina sarety kely nge mpivarotra ina mpivarotra lamba amina sarety kely mety neraky ny arabe io hatramina borety fenetana mi deraky ny arabe io ka mila lamina zay fa ny zavatra misy loha ifampifezana maneran'izao tontolo zao ao ambadiky le hoe taxe le resahana hoe principe pollueur payeur dia ao ambadiky zany misy an'le hoe crédit carbone iny le crédit carbone reo firenena mandoto amin'ny alalan'ny industrie zany pays industriel le industrialisé be zay tena isan'ny mpandoto tontolo iainana
dia mandosara ny vola ao anatin'ireny anisan'ny misitraka an'ileo crédit carbone io Madagasikara amina $1,000,000 io antapitrisan'ny dollara ny vola azontsika aminy noho ny mbola fananantsika reny ala le hoe mba isan'ny manadio ny rivotra any amin'ny tontolo iainana ny resaka fiarovana ny costozone sy ny sisa tafidifiditra ao anatin'izany ihany le izy amin'ny lafiny anankiray ny taloha raisiny any amin'le sarany aloha zany tsy tena mbola miadefitra fa ao anatin'le ataontsika hoe lalatsaina sy fotoka kapobe an'le izy ohatrany mety mitombona ihany raha fahitako azy aloha satria efa eny amin'ny fiarahamonina nge io any mandorotanety ianao fa tonga anao dia hiaran'ny sazy vonidina manaovanao pays ry amin'ny zorony tambohan'ny tantiny ry fa tonga dia hiaran'le resahana teo misy soratra be mandoa 10,000 R miaraka amin'ny daroko ianao dia mitovitovy amin'izay any izy rehefa tena soratanao lalàna do sa tsisy miaraba to ina ary mirabantoko adio matetimindany le izy le lame fametrahana le normalisation eto amintsika mihitsy ohatrany hoe ny mpitondra manao briska ny vahoaka ko tsy te andominina mihitsy na ariaroary le fampatarana mihitsy ny tena tsy mety tsy hoe tsampy zany ny fampatarana ny fanjakana fampatarako ny lalàna io resaka momba ny mety io nefa elaela izy io ny tao amin'ny assemblée tao ohatrany hoe misy vonavokanyareo dia tsisy firenena tsy mandeha eto zany tsisy firenena tsy andeha eto zany tsy maintsy aloha fa ny olany amintsika raha iteny hoe tsika hoe zay tsy malofa hitarika olany an-dalambe dia ho avy koa mivarotra amoron-dalana dia hitarika an-dalambe dia ho avelanao ve nareo dia tsy avelanao mivarotra amoron-dalana rehefa rafa samy andohan'le etra daholo dia aloha samy mandoha fa ny hoe ny arakaraka le etra aloha fotsiny hoe lako sa mora lisika tsy mety zany tsika hitaky zavatra karama hiakatra ataovy karama ataovy fanadovana ina ary anaovana sianisimoana raha vao tsy mandoha eto zavatra misy ele izy dia tokony takiana daholo marina ny tenin'ny biona teo hoe alefasatra amin'ny permis an'ireo fa mikorotana be voabiana sika nandamina ny famobozana mikorotana be ambony ambany misy tsy misy zavatra mitodika makaizana to samy manao resepatany ny bus mangalatra lina manao voly itinéraire zero 15 mandeha mandalo ary amin'ny toboratry mandava vina misy 0 15 mandalo any amin'ny toboratry mandava lasa ohatran'izay izy ty mata dolotenenina amin'izany dia tsy malagasy tsy takatray fa malagasy foana zay ny prefena ny terenanao azay malagasy dia ny ako zay mba teneniko rehefa samy andohetra aloha kosa mba misy redevabilité ny olona mandohetra fa tsy mipiasa ny finance foana zaraina prime seconde tsy mety zany misy prime seconde fois moa zaraina mipiasa ny finance zay dia zay le izy satria misy zay moa le hoe tamberinandraikitra koa ary ambadika zany mety efa mandeha misotrasotra makany amin'izany ihany le izy zany satria mety mifirosona makany amin'ny fiatsarana le tokony satria anisan'izany zao le isan'ny asan'ny fanjakana amin'le lalana amin'ny manomboka an'io ao anatin'ny 3 andro any amin'ny faritra atsimon'Nosy iny zany zao ny fitondram-panjakana ny filohan'ny fanavaozana moa fahatry ny maliny tonga ny Antolanaro misy raharaha makasika ny fotodrafitrasa zany ny lalana amin'ny lalam-pirenena fahatelo amby folo ny fahafolo ny faharoamby folo zany zao isan'ny voaresaka betsaka ankoatran'ireo raharaha hafa moa zany zay tanterahana any amin'iny faritra atsimindrindra fa Movombe ohatra zava-dehibe io efatrany amin'ny taona 2010 sy 2020 efa andresahana mikasika ny fahazona fahamatsim-bola amin'ny fondrona Europeana sy ny banky resam-pirenena fanamboarana lalam-pirenena fa telo amby betsaka ny resaka nandeha atao anatin'le izy tana fitondrana ratsonary mampianina zany efa nahazona ny fahamatsim-bola efa misy ny apahany vita mbola misy ny andalam-panamboarana misy ny voatomboka mihitsy anisan'izany koa ny lalam-pirenena fahafolo zay fampitohy amin'ny lalam-pirenena fahafito moa zany katrany amin'ny fahatelo amby folo manomboka eo an-dranovory aty amin'ny toliara faharoa mpakatra any Ambovombe any mandalo any Ampaniiny zany dia andalam-panamboarana ihany koa izy amin'izao fotoana zao misy lalana eo amin'ny 3 kilometra nefa vita terrassement anatin'le izy efa hatrany amin'ny taona 2010 sy 2020 tany ihany koa no nanombohan'ny asa raisina aloha ty antso manaraka ty miaraba tompoko allo iny ary venandre-pandeha anisan'ny nahatonga ny malagasy tsy nanara-dalàna sy tsy natao fanjakana ny nalafoana ny gouvernement Ramanantsoa ny Etisanda nanomboka teo tsy fantatra tsony ny olona hoe izy moa ty de ahoany ty de makaizy ty de inona ny tena ataony ty olona ty
anisan'ny sosa anankiray koa niteraka fantrana iny niteraka ny tsy fandrimpalemana nanafoanana an'iny izahako efa matetika ambany resaka an'io hoe avereny mihitsy aloha ny etrisanda de ampando avokoa ny vehivavy fa raha vao tsy atao an'io sarotra be mametraka zavaketo amin'ny lafy fandoavaketa fotsiny zany hoe tsy mandany hoe fandoavana etra na fiara io hoe fa le fanazavany le tao mideze iny tsy makovainkirana hoe momba ny tontolo iainana iny fa ny fatavy de zao izany asa tamina privé isam-bolana de tangosana irsa kanefa ny any droako sy ny redevabilité tokony verina ty amiko mitovy amin'ny olona tsy nandoetra na riariary makany amin'ny hôpitaly ako de mandoa vidina fanafody fa misy olona tsy mandoetra na riariary mandeha amin'ny hôpitaly ria de mitovy amiko koa de matsiary mihitsy efa maninona moa za ihany zany no maty mandoetra fa rehetra mipetra potsiny ary any amin'ny 20% malagasy tsy mandoetra mihitsy nefa misitraka ny zavatra omen'ny firenena le tamberina ndray takoa avy any ampitondra tany tsy de hitanao misy de za zany manao antoavindrim-pandeha ndray avereno ny etra isandary mpitondra fa be de be ny tombotsoa azo amin'ny akoatra ny vola afaka mafantatra tsara hoe izy ty anisan'ny fahotana mafatana nafoanana an'iny de ty ny vokany afaka manao karapanondro anakorontany ny olona fosy karapanondro fa raha tratra zay trisanda zay karapanondro ihany ny anao foninisy ny fandoavana etrisanda voasoratra anarana tany amin'ny commune daholo ary nanana kopy daholo ny olona rehetrarehetra ary niteraka tany amin'ny hôpitaly satria zao ny ena ny etra nalohan'ny olona arakaraky nisan'ny zanany de tsy maintsy niteraka tany amin'ny hôpitaly izy de mahazo kopy zanany fa tadio fa taorina 72 nakaty be de be neky izy tsy manana kopy io zany isan'ny vokadratsy ny anana foanana ny etrisanda daholo zany atsoko zany zay resako zany kasika etra zay aloha samy mba mandoetra ho an'ny firenena de samy zaka samy mba mizoira ny vokatry ny etra aloha sodra to iny ary adidin'ny olo-pirenena amin'ny firenena ihany koa fandraisan'ny anjara ao anatin'izany resaka etra ny resahanao teo de araky ny nambarantsika moa hoe misy koa ny tamberina zay takina amin'ny fotoanam-panjakana ny amin'izay ndalo raisiny ty antso manaraka ty miarabary salama e miaraba tompoko manao ony allo eny tompoko salama tompoko resaka etra zany le resaka anisany anankiray tena mampatonga ny olona ka mandoetra le tombotsoa azo avy amin'ny etra azy eo ohatra fotsiny zany zao za mandoa assurance ny andoavana assurance manko zao amina raha ny tena tokony izy de ny assuré anao sy le fitaovana hoentinao kanefa ny eto Madagasikara de mety ohatra polisy ny tena andoavana le assurance de ohatrohatro zay mampatonga le tena ka mandoa an'ity resaka vola fanjakana sy ny amin'ny resaka ohatra zany ity hoe rehefa mandoa le etra sy le taxe zany za de inona ny tena tombotsoa azoko amin'ny fandoavana le izy fa lasa le vola miala ny paosinao hitanao mihitsy hoe miala nefa le fiverenany aminao tsisy vokany aminao mihitsy le izy sodra indrindra tompoko eny ary zay moa le isan'ny tamberina ndraikitra zany reny moa zany isan'ny manatevina kitapom-bolam-panjakana antohana fampandehanana ny raharam-panjakana ny karama ny mpiasam-panjakana ny fototrafitra tokony andeha ihany koa akoatra ny vola hafa zay miditra moa zany tokony hiditra anatin'ny kitapom-bola raisina aloha ty antso ty fa efa hoenao miarabary eny ary tipazana am'zay de etra nge ny olona rehetra ny fandoavana rehetra tokony andohan'izay alaky ny teny amin'ny gona teo mihetra de adidy any tsy maintsy ataon'ny olona isan'ny olona ao anatin'ny firenena ray fa mba dinihana ihany koa le izy hoe etra tokony ohatriny ahoana ny tokony aloha zay zany adidiny fanjakana manazava tena manazava ina ny antony dina vokatsoa zay no zavatra tokony avoaka ny fanjakana fa tsy hoe ny fandaniana fampiasana fa mandoro anina de zay mandoro mandoa vola ohatrohatry zany tiany ambara zay zany tsy tena hoe voazava fa mila hoe tena azavaina tsara ohatran'ny manazava mita TV ianao radio rehetrarehetra fa tena mila fanesana zay tsirairay zany hoe samy mandoa ny etra daholo ny vahoaka malagasy de mizika araky ny firenena koa hoe mahantra sa manakarena le firenena fa tsy hoe mahita ny any andafy hoe mandoa etra de tsy maintsy misy etra koa le tian'ny firenena anankiray mahany mapetaka eo iny faharoa resaka fifamoivozana ihany moa zany de bisikleta zany am'le manao fitaterana eto tokony mba hisy katadiopra asa fantan'le jiro kely mamerina aloha azavany le tiarasy ny jiro fa de tena tsy misy na ray azy fanompotoana bisikleta misy an'izay tony zany am'izao fotoana nefa manao fitaterana andro hariva de mandeha mitasika olona nefa tsy misy zava-tsisy azavana tsisy jiro mampirehitra jiro tsisy ninino de rehefa tonga ny accident de hoe mena tsiny fa mitondra tômobily
dia zany mba tokony jeren'ny commune sy ny ATT. Fahatelo resaka any amin'ny filoham-pirenena indray, ny filoha ny tena marina tokony tsy hanao avocat na olona anankiray indrindra ho an'le hoe Yakubu Italia. Rehefa tonga tianao ilay olona hijanonao amin'ny fitondrana dia meo toerana sy anamiana fa tsy ianao miaro azy hoe ianao olona anao vita ohatr'izao ty olona dia ao amin'ny fitondranao. Fahatelo farany faefatra farany jirama tena miasa ny député mihitsy hoe tena foany le contrat meo prestataire reo soratoko mikasika ny tena mety fanontaniana tokony apetraka ary tokony mety efa nisolombavambaoka tokoa nge dia zao hoe rehefa ao anatin'ny ataotoka intercession eo aniranyelan'ny fotoam-pivoriana anankiroa zany le ara-potoana voatondro lalam-panorenana dia tokony hanao tatitra amin'ny vahoaka izy dia fanontaniana apetraka nanao an'izany ve ny solombavambahoaka ireo telo amby mpolo amby zato mandrafitra ny anteny hoe izao ny zavatra nydinihana tamin'ny fotoam-pivoriana reto ny zavatra lany liana mitatitra ataon'ny solombavambahoaka ihany koa ho an'izay nanao ve ny vahoaka any amin'ny farim-piadidiana zay ny fidy azy zany mbola fanontaniana apetraka ao anatin'ity resabe manodidina ny aba TVM ity ndao zatsy izy miaraba tompoko allo eny ary ena tompoko mikasika andehetra eto a tokony fantatsika fa tsy misy vola ambolena fotsy dia maniry dia ho tazana fotsiny fa volony eo ihany eo totony vola alaina amitsika miverina eo ihany zany hoe tiako tenenina dia zao namoaka conseil de ministre laza fa ny tasapanjakana rehetra ao a omeny indemnité de logement daholo avy aiza voly zany avamitsika ihany ny tena perda amin'izao fotoana zao dia ny privé satria fampiakarakarana tsy indemnité de logement tsy karama efa kely fa io izay eo ihany sotona ny vola fa tsisy hoe vola alaina vadiny andoavana an'io a vola avy amitsika ihany io satria avesiko ihany fa vola andoavana ny indemnité de logement mpiasam-panjakana io no andohan'ny ilana an'io tsika ihany ny fampihinana mpitoerana eto ye sationany ihany zay araka ny efa nambarantsika teo hoe ny etra dia isan'ny atohana ny fampandehanan-draharaha ny karaman'ny mpiasam-panjakana amin'ny ankapobeny ny raha tsy diso azo hoe telo etsariary ny karama farany ambany io moa zany efa nambara ministry ny fampanarana asa tamin'ny fankalazana ny volana fetiny asa ny ray may lasa teo rety andritra n'ilay diabe natao avetsy ambojatovo ny azo an'ny mamasina atao amin'ny kanja mitafo dia nisy kabaran'ny fandimbiasana dia isan'ny voaresaka teo ny amin'ny hoe ampiakarana ny karama farany ambany sitrahana eny amin'ny sehatra tsy miankina atao aorianan'ireo fifampidiniana samihafa dia telo tsary ary izy io zany ndao satsy izy miarapa tompoko ary ndao ary salama nijereo tsara qualité kalitao an'ny olona tany amin'ny premier république resaka sosialy sy ny resaka karama natonga ny normal be le zaratany ray sy ny ramanatsony hoe ny tany voazanaka ihany no mandohety fa ny tany tsy voazanaka tsy mandoheta tsony ny fitantanana tokony firenena no mahatonga ny fahakiaka ny fidirany etra ny karama privé farankely fa mandohetrany fa manahoana ny resaka sosialy iaina indreny any amin'ny resaka fitsaboana hostin sahazany ireny ny hostia fanapody zay miditra androany ianao dia tsy maintsy miasa ianao arapito ambangobango zay maninona moa samy karama zao ihany ny mpiasam-panjakana tenenerarateva omena indemnité de logement mahazo dokotera mitokana fitsaboana nisy fitsaboana ankapobeny vahoaka am'izao zara-bilana misy eto amin'ny tany sy fanjakana zao mbola terenao andohetra ihany ny karama miditra amin'io naka tsy fantatry ny secteur informel nake tsy fantatro mbola miditra amin'ireny ka ino manenjero an'ireo tsy maintsy andohetra ary le vahoaka manino sy nafikolana an'io fa rehefa ny karama ianao miasa fanjakana dia matokony andohetra
tokony an'izany olona rehetra ianao fa tsy misy hoe ianao itongolanana inona le fitongolanana azonao a ny andamité de logement ny any fitsavony lasantsanao etoany ny piasanao etoany de ahoana moa ny tezan'izany ny vahoaka madinika ty a hiaritra an'le hoe mbola miditra no makano ny ampahany andoavana entana mba sao de mba tsy rariny zany fa tatany fotsiny le firenena fa misy voly firenena io fa tsy hoe titovoly io anaovana be marenina fotsiny tsy tantarana ty firenena ty amelona mivany naranga efa mahasompony amin'ny hoe hipetrahanareo amin'ny toeranareo io mitantana firenena ianao nininy directeur ianao chef de service ianao zany mahasombony daholo ampahany amin'ny zavatra ie misy zavatra afaka satria arakaraky ny fitombo ny adefitra sy ny fanehoan-kevitra na tamin'ny alalan'ny antsataribia amin'ny atao amin'ny onjapeo na amin'ny resaka fahita lavitra na amin'ny ataontsika hoe fanehoan-kevitra amina ranty amin'ireny tambazotra sosialy reny dia azo lazaina fa nipaka ihany amin'ny tompon'andraikitra ary zay zao raha mihaino an'le fanazavan'le tompon'andraikitra eo anivon'ny fitaleavana kapobean'ny etra teo zany de hoe azo heverina ny antarana ny fandoavana an'le izy hatramin'ny faran'ny taona zay aloha anylafina anankiray faharoa zany de hoe raha mandeha zany ny fanehoan-kevitra pression sy ny sisa sy ny sisa dia mety afaka manova zavatra zay a tsy ho ao amin'le lalàna fanitsina ny fitantanam-bola taona 2024 sy ho ataon'ny solombavim-bahoaka amin'ity fotoam-pivoriana ity satria mety animba tsy hoe animba moa zany isy fiatraikany amin'ny resaka hoe tombana amin'ny fidiran-ketra sy ny fampidiram-bola taona 2024 ny am'izay fa ny any amin'ny fandinihana ny teti-bola mpanjakana ho amin'ny taona 2024 zany zao no tsy maintsy fahatrehana ary ny adevitra sy ny fanamariana sy ny fitakina zay ataon'ny mety hiaran'ity fampiarana ny TVA ty zany TVM dia tokony any amin'ny fandinihana ny teti-bola mpanjakana taona 2024 zany sy araky nambara teo mantsy de hoe tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina nametraka an'ity TVM ity de lany izy tamin'ny fotoam-pivoriana faharoa zany fandinihana ny teti-bola mpanjakana tamin'ny oktobra zany ity TVM ity ka raha ohatra hoe anafoana an'le izy na analefaka an'le izy amin'ireo sara aloha de any amin'ny tety fandinihana ny LFI 2027 zany ny solombavambahoaka zany nitsarona tsara mantsy hoe nisy ohatran'io fanapa-kevitra nataon'ny fanampanjakana tamin'ny fitondrana Rajoelina hoe hoesorina eny anivon'ny commune ny fitakina ny etratrano sy ny etratany ny io zany lui IFBB sy ny IFT impôt foncier sur les propriétés bâties zany dia nanao fanamarina reo be ny tanàna maro manerana noso hoe io mba fidiram-bola anay mba ahafahana miantoka ny fampandehanan-drahasy ny fanaovana asa fampandrosoana kanefa ny sotonony any am'de aveo sarotra hoe de nanazava ny fanjakana niezaka niaro an'le zavatra nataony hoe lizy nge mijanona ao anaty kitapam-bola ny fanjakanao fa any commune ihany lizy de rehefa ilain'ny commune de alefany amin'ny commune de sarotra be satria misy resaka procédure zany famoahambola amin'ny fanjakana tsy mora fa tsy maintsy misy karazana taratasy maro samihafa de mandalo dignina fakatoavana sy ny sisa de taataon'ny foana lizy tamin'le manaraka teo hoe hoafy tsy hoe foana moa zany fa hoe nisy fanapa-kevitra indray zany fa teo anatrehandreo fanamarina samihafa nataon'ny be ny tanàna de hoe ho averina any amin'ny commune ihany ny fitakinan'le etraka ohatrohatran'izay zany mety ho fandehan'ity TVM ity fa raha araky ny ataontsika hoe teoria amin'ny zavatra ampianarana amin'ny mpianatra lalàna aloha de hoe lalàna rehefa lalàna de miatra ny tsy fanarahana ny lalàna tsy fanajana sy ny tsy fampiarana zany de miteraka sazy de zay aloha zany ny zavatra misy de hitantsika eo zany ny hoe fanalefanana fampiatonana ny fampiarana an'ity lalàna resaka TVM ity ny alohantsika moka ny omby lorteria so taraika eo lizy